Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray takarivo ty reny mpianakaviana iray raha nody tao an-tranony avy ny asa. Efa reraka somary kizitina ihany izy. Dia indro ny andry azy teo ambaravarana ny zanany lahy anankiray ary nanao taminy hoe, "Neny ô, afaka manontany any neny ve aho?" Eno ireniny. Ohatrin'ny isan'ora reny ka raha maneny e. Raha voanare izany ilay reniny dia tezitra mafy sady nilaza tamin'ilay zanany hoe tsy misy idiranao amin'izany fa nontaniana daladala. Aza mora tezitra moa neny e, ho ilay zanany lahy kely. Tiako mba ho fantatra fotsiny ene e, ohatrinona ho any vola azony neny isaky ny adiny iray. Tiana ho fantatra ho ity renina maly anjanany sady vao maika niakatra ny atezerany. Mahazo 5,700 alina isan'ora aho. Misaotra neny aho ho ilay zaza lahy kely sady naondry ny lohany ary niteny tamin'ny feo moramora sady nangovotra ihany izy nanao hoe, "Neny ô, mba afaka manome 5,700 alina ho avy neny azafady." Raha voanandre izany ilay reniny dia vao maika sosotra sady nikitakita mafy ilay zanany ka nanao hoe, "Zay zany ny antony anontaniana ho an'ny karamako, angatabola mba hividianana kilalao tsy misy dikany na vatomamy makarary nify. Miasa mafy any aho vao mahazo an'izany, sao dia heverinao fa ho avelako ho lany lanianao fotsiny volako, tsy mieritreritra." Ho ilay reniny. Raha nandre izany ilay tovolahy kely dia nalahelo ary dia naondry ny iray ny lohany ary lasa izy namonjy ny efitrano fatoriany nanakatona varavarana moramora. Mety reraka tamin'ny asany angambony eny ho izy. Mety misy zavatra tsy nety tany ampiasana tany. Tena mampalahelo ahy neny, ho ilay zanany lahy. Neny kosa tao amin'ny efitra hafa nipetraka moramora teo ambony seza sady nieritreritra hoe, dia efa tena tsy rariny mihitsy kosa nataony iny zanako iny ka. Tsy mba mahay mampianatra koa neny any ampianarany ihany. Tsy mba ampy azy mihitsy izay mba omeko azy. Ratsan-tanana iray no omena azoko ny tanako manontolo indray ny tadiavina. Tsy mieritreritra mihitsy hoe ohatrinona ny vola alohako sy ny zavatra ilaiko. Fa inona loatra ary no ianarany any ampianarany ihany. Ho resahako mihitsy ny mpampianatrany mba hampianatra azy an'ity resaka fitiavam-boly ity fa tsy lasa mihitsy ka. Afaka ora vitsivitsy dia nisinda ny atezeran'ilay renim-pianakaviana. Dia nanontany tena indray izy hoe, "Ary sao dia mba misy zavatra tokony hovidiana ary any ampianarana? Sady tsy dia mpangata-bola be amiko izany anie iny zanako iny." Avy eo izy dia nakao amin'ny efitranon'ilay zanany lahy ka nanontany hoe, "Efa matory anga ianao?" "Tsy mbola matory ihany eny aho," ho ilay zanany. "Azafady re," ho ilay reniny. "Tsy nety ny nataoko satria tsy nafinaritra ny tontolo androko. Reto ilay 5,700 alina nangatahanao tamiko." Raha vao nahita izany ilay tovolahy kely, avy hatrany dia nitsangana aingana naka an'ilay vola sady nisaotra andreniny. Avy eo dia ningainy ny tao ambanin'ny ondany ary namoaka vola izy. Raha vao nahita an'izany indray ilay reny, tezitra mafy. Dia hoy indray izy hoe, "Fa maninona ianao no mitady vola ty amiko nefa ay ianao efa manana?" Tsy namaly ilay zazalahy kely fa nisainy aloha ny vola teny aminy. Avy eo dia nitraka izy ary nilaza tamin-dreniny hoe, "Tamin'ny voalohany reneny aho tsy ampy ilay vola, fa amin'izao dia efa ampy tsara satria efa nampianao an'ity vola ity. Manana 7 alina ariary aho izany. Izany hoe karama neny adiny 2. Tiako ry neny raha mba miaraka amin'ny sakafo amiko neny raha ampitso. Tsy ampy mantsy raha adiny iray fotsiny mba hahafahako miresaka amin'neny satria be dia be mihitsy ny zavatra tiako mba ho resahana amin'neny." Dia reto ny karamany neny. Raha vao nandre izany ilay reniny dia latsaka ny ranomasony.
nofihiny mafy ilay zanany ary dia nifona tamin'ny zanany izy noho ny tsy mba nahafoizany fotoana ho azy akory fa dia niasa mitady vola ihany mba fantany. Eny ry ray aman-dreny, mandeha ny fotoana ialehibe ny zanakao sao latara loatra ka ny tsy fahafoizanao fotoana niaraka tamin'ireo zanakao ireo dia hiteraka rano maso sy alahelo ary fahabangana ho azy. Izay ianao vao anenina ary tsy ho voavidinao vola no vokatra izany. Tsaroa fa ny fitiavana dia manandanja lavitra noho ny vola sy ny vatosoa. Tena sarobidy eo imason'Andriamanitra tokoa ireny zanantsika ireny. Izao mantsy no lazain'i Jesosy hoe avelao ny zaza nantona ary aza rarana fa antoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Izany voalaza ao amin'ny Marka 10:10, 4:12 sy ny 9:10. Ary manahoana kosa ny fitiavanao ny zanakao? Zanakay malalo tena tinay izao nomba irinay tena fifalinay tianay raha ianao ho tafitarahatra izay. Saurana no atulujai misaotre Darika ny ambasadora. Nianovo faendrena zany nukatsao Fani fadalana zani alau falala natadiavu teu sambachai anau Tado rinini kiumalala yanare Sianareu izamu mampianatra Sianareu izaku mananatra Dado ineni kiumalala Yanareu nuandihi ankinana Sianareu izamu mampianatra Sianareu izaku mananatra Hu fisarana no atulujai misaotre Sarana matulucha
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. mankasitraka anao mandrakariva manaraka izao fandarany tsara ho fantatra izao ary miara-habanao noho izany ny havanao pastora Soladina miaraka amin'ny teknisianina Fezoro zay soratsika hatrany izy. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ny zavatra resahantsika indray amin'ity fandarana tsara ho fantatra anio ity dia mikasika ny fanambaran'i Jesosy tamin'ireo mpianatra. Satria rehefa nilaza Jesosy hoe tsy ahita intsony ianareo ary nanambara mikasika ny fahafatesana izy dia nalahelo ireo mpianatra zavatra ara-dalàna izany. Ka hoy Jesosy hoe mahatsara an'ireo ny fialako, ohatran'ny hafahafa be izany. Fa rehefa mandeha dia handeha mpanahatra aminareo. Izao ny zavatra hitatsika ihany koa amin'ny Coran. Coran manko dia manambara mikasika an'izio koa fa eto izaho tamintsika hoe misy zavatra tsy itovizana ilaina ho fantatra daholo zany zavatra izany. Raha mamaky sika andininy anankiray dia izao no zavatra voambara amin'ny andininy anankiray ato. Sorat Aswaf sorat faha 120 izy io andininy faha 5 dia hozy izy hoe wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaykum muswadikan lima bayna yadayhi min at-Tawrat wa mubashira bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmadu fa amma ja'ahum bil ba'inati qalu haza sirun mubinun. Iny zavatra resahany eto izy hoe rehefa niteny hozy izy i Jesosy io moa toa Isa ibn Maryam wa iz qala Isa ibn Maryam niteny hozy izy Jesosy zanaky Marie. Dia hozy izy hoe ry zanak'Israëly ya bani Israël, ô enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Vakina amitsika zany les traductions en Coran traduction en français. Je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui a été antérieur à moi dans le Torah et annonciateur de messagers dont le nom est Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est une magie manifeste. Ny teny zany Jesosy araky voalazany Coran eto izy hoe ry zanak'Israëly zaho dia irak'Andriamanitra. Io manko le hoe rasoul manko amin'ny Coran amin'ny arabo dia rasoul zany iraka io. Rasoul Allah irak'Andriamanitra. Zaho dia irak'Andriamanitra tonga aminareo izy hanamafy izay voalaza teo alohako ao amin'ny Torah ary manambara miloha aminareo izy iraka anankiray izay manana ny anarana hoe Ahmad. Kanefa izy rehefa tonga tamin'izy ireo izy ny Muhammad zany miaraka amin'ny famantarana dia lazain'ireo fa mpanao magie izany. Zay ny voalaza amin'io. Zany hoe raha fitentsika dia zao araky ny ambaran'ny Coran zany dia nanambara milohany Jesosy hoe handeha aho dia hanirakairaka aminareo ary Ahmad no anarany. Izany le hoe Muhammad na Mahome izy amin'ny fiteny frantsay. Ahoana voalazan'ny Injily na filazantsara? Jesosy zany no anambara. Zao zany tena fanambarany Injily. Jona 4:17 dia misambikina isika mandiny 7:10. Jona 4:17 sy 7:10. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy etỳ aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia hirako atỳ aminareo izy. 7:10. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitady dalana anareo ho amin'ny marina rehetra
fa sy teny ho azy izy fa zay ho reny dia holazainy avokoa. Eto zany dia misy zavatra tsy itovizana eto. Manizigizigna Jesosy fa handeha izy de tsy olombelo no alefany fa handefa mpananatra aho izy. Ino mpananatra io? Io izy de fanahy ny fahamarinana. De io moa le amin'ny teny grika hoe parakletos. De noraisiny mpanazavany Coran koa zany le hoe sy parakletos fa periklutos ozy izy. Indikany periklutos dia le parakletos mpananatra na mpampiony, mpampahery. Fa ny periklutos ino ozy izy hoe renommé. Celui qui reçoit le louange. Zany Ahmad. Ahmad zany toa Muhammad zany. Ka de teny Jesosy izy hoe handefa mpananatra aho dia Muhammad ozy izy ny tena ambara am'zio. Mahomé. Ny tantara moa de manambara tsara misy fa any amin'ny 600 ans taorin'i Jesosy Kristy de le vonisy ty Mahomé ty zay teraka tamin'ny taona 571 zany natany naterahany. Ka raha ny fanambaran'ny Baiboly zany de tsy olombelona no ambaran'i Jesosy eto fa ny fanahy masina io mpananatra. Ao amin'ny Saint Apôstôly toko voalohany 14 de izy hoe araha niara-niangona teo aminy Jesosy niaraka amin'ireo mpianatra zany dia namepetrahady tsy hiala any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay fanerenareo tamiko izy fa Jaona nanao batisa anareo tamin'ny rano fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Zay ny zavatra volana zay to. Ka le fampahantany Jesosy hoe andefa mpananatra ho avy mpananatra ty aminareo de ny fanahin'ny fahamarinana de ny fanahy masina zay ho raisiny mpianatra io. De Jesosy fa nisangana amin'ny maty de mbola niaraka tamin'ny mpianatra eo amin'ny 70 andro eo de nasainy andro 10 andro ny mpianatra hoe hahazo any fampanantenany io. Hazo fanahy masina ianareo, hazo ny mpananatra io rehefa afaka andro vitsivitsy hoy ny fanambarany Jesosy Kristy. Ka de misy zavatra tsy itovizana koa eto. Io moa tsy fanenjeny io fa tsara ho fantatra araka voalaza teo iny. Tsara ho fantatra daholo zany zavatra zany satria le point d'interrogation mipetraka hoe baraingo. Io de valiana amin'ny ilan'izany tsara ho fantatra izany. Fa ny finoana moa ny safidy de antsiray avy tsy misy fanarasiana eto na fanenjena fa fampahafantarana araka ny anarana hoe tsara ho fantatra. Ka dia mankasitraka no mandrakariva manaraka izany fandaharana tsara ho fantatra izany. Barakallahu fika. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Fanahy masino meteza iainishe talainana jereuka mampa
mandrapiavinao Jesosy tomponay fanay masinao meteza zay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana androany a dia iresaka loha hevitra lehibe tsika ny tena horesahana ny amin'izany dia ny hoe ny fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty a dia finoana izay mameno ny fon'ny olona rehetra hatrany ampendohana mihitsy izany ary indrindraindrindra moa fa ireo kristianina dia miandrandra sy manantena izany fitsanganana amin'ny maty izany raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy misy ny fiainako avy ary azo lazaina hoe ny antom-pisian'ny fiangonana sy ny finoana mihitsy amin'izay fotoana izay a no voatotohana Joba ilay mpanompon'Andriamanitra dia nahita fahitana ny amin'ity fitsanganana amin'ny maty ity raha mamaky ianao amin'ny Joba 7:20 dia miresaka izany ity mpanompon'Andriamanitra ity ary Jesosy ihany koa ilay tompo sy mpamonjy antsika dia nanatitratitra sy namerimberina ny amin'ity fitsanganana amin'ny maty ity aka ohatra amin'izany tsika ao amin'ny Jaona 5:9-20 sy ny manaraka dia miresaka ny amin'izany izy raha vakitsika izany teny izany dia zao no voalaza ao azagaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy raha atao amin'ny teny tsotra izany dia isy fitsanganana aorianan'ny fandrenesana izany tenin'ny Kristy izany ny fanontaniana izay tonga ao an-tsaina ary dia ny hoe inona moa izany no mahazava-dehibe ny fitsanganana amin'ny maty nahoana no ilaina ny tsy maintsy hisy izany hoe fitsanganana amin'ny maty izany ny Korintianina 1:5 ka ny 12:7 no manome antsika ny valiny mazava ny amin'izany fanontaniana izany ary tiako raha toa ka iarahantsika mamaky izany teny izany Korintianina 1:5 ny 12:7 ndoe raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Kristy ary raha Kristy no toriana fa nitsangana tamin'ny maty ahoana ny ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy ny fitsanganan'ny maty fa raha tsy misy ny fitsanganan'ny maty na dia Kristy aza tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo ary hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra zahay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana an'i Kristy nefa raha tsy natsangana tamin'ny maty dia tsy mba natsangana izy fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fohotanareo ihany ianareo dia very koa izay efa nodimandry eo amin'i Kristy raha amin'izao fiainan'izao ihany ny anantenantsika an'i Kristy dia mahandra indrindra isika noho ny olona rehetra apetraka mazava tsara eto hoe zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny kristianina anankiray ny fitsanganana amin'ny maty apetrany tsara eto fa ny fanantenantsika ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty izany dia mifototra mifamatotra amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty tsy azo heverina izany hoe olona iray kristianina iray mino ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty nefa kosa tsy mino ny fitsanganany tena amin'ny maty ny antony maha-kristianina antsika mihitsy no voafatotro izany hoe fifandraisana misy eo amin'ny fananganana an'i Kristy tamin'ny maty sy ny fiainan'ilay kristianina izay manantena fa hitsangana amin'ny maty raha atao amin'ny teny hafa izany dia izao hoe tsy mahay misaraka ireo toe-javatra roa ireo dia ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty
taorianany nandresen'ny ota tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganan'ny olona anankiray izay mino azy amin'izany fahafatesany zany. De tonga ihany koa ny fanontaniana ao an-tsaina hoe manao ahoana moa zany ny toetoetran'ireo zay anana anjara amin'izany fitsanganana amin'ny maty zany. Ny bokin'ny apokalipsy indray no manome antsika fanazavanany amin'izany. Ao amin'ny apokalipsy 20 ka ny 9 dia izao no voasoratra: sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka dia hiara-manjaka aminy arivo-taona. Ho tonga mpisoron'Andriamanitra ireo olona izay manana tombontsoa, anana anjara amin'izany fitsanganana amin'ny maty voalohany zany. Ary izany rehetrarehetra zany dia fahatanterahany fampanantenana izay nataon'i Kristy ao amin'ny apokalipsy 7 ny 9:20. Ireo olona voalaza fa sambatra sy masina ireo matsy dia voalaza ao amin'ny apokalipsy 7:20 io fa ireo zay hiara hipetraka amin'i Kristy eo ambonin'ny seza fendrianany ary hiara-manjaka aminy tahaka an'izay niarahany nanjaka amin'ny rainy any an-danitra. Ny fanontaniana farany tonga ao an-tsaina dia ny hoe roviana ary toe-javatra toinona no anamarika ny fotoana ny fitsanganana amin'ny maty, na raha atao amin'ny teny marimarina kokoa ny hoe fitsanganana voalohany amin'ny maty. Dia ny bokin'ny Tesalonianina no manome ny valiny zany fanontaniana perantsika izany. Raha vakitsika matsy ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4 ny 13 sy ny manaraka dia manorontsorotra mazava izy ny hoe inona tokoa moa ny zavatra miseho. Eo amin'ny 17 dia apetraky ny apôstôly Paoly mazava tsara ao amin'ity Tesalonianina voalohany 4 ity fa ny olona zay manantena ny fitsanganana amin'ny maty dia manana fanantenana ary tsy malahelo tahaka ny sasany, hafa noho ny rehetra zany eo amin'ny fietrehan'ny fiainana. Ho azy ireo na dia misy ara ny fahafatesana dia misy ny fanantenana. Roviana no hitrangy zany. Ndeha vakitsika io tokosy andininy io mba azahoantsika an-tsaina n'izany rehetrarehetra zany. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay modimandry, mba tsy hahaleelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa nitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo: isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy no eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Apetrany tsara eto hoe roviana no iseho zany rehetrarehetra zany. Dia azavain'ny soratra masina hoe ho isy ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny fotoana izay iverenan'i Kristy eny amin'ny rahaomolanitra. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe movea anana anjara amin'izany ianao. Ny faniriako ry mpiaino ajaina dia mba ho anisan'izany ianao. Tian'Andriamanitra matsy, tiany ny ananantsika fahazavana mazava tsara fa na toinona zavatra miseho na misy ny fahafatesana na mbola velona ianao. Ho an'ireo olona izay manana ny fiainany voafinao amin'i Kristy dia misy ny fanantenana. Misy fanantenana ho an'ireo olona marina miandry an'i Kristy ary mandry eo amin'ny vovoky ny fahafatesana. Dia napetrany teo moa hoe tsy ilayntsika ny alahelo amin'izany. Ny faniriako dia mba ho izany tokoa ny eo amin'ny fiainanao. Anana fanantenana fa iona amin'i Kristy rehefa hiverina eny amin'ny rahaomolanitra izy, ary hifototra mafimafy kokoa ny finoantsika sy ny fanantenantsika an'Andriamanitra ny amin'ny fiainako avy izay nampanantenany dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana, hitoeran'ny zava-tsoa rehetra. Mba ho tafiditra amin'izany ianao, ary amin'izao fotoana izao dia hanao ny fiomanana sy ny fandaminana rehetra mba hahatonga anao vonona raha ho avy any amin'ny rahaomolanitra io tompontsika io anangon'izay azy.
ndeha hanondrika ny lohantsika mianakafo sika ivavaka. Andriamanitro rainay tsara indrindra ny an-danitra, misaotra betsaka anao ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity, ary mampahatsiahy ny mahazava-dehibe ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fototry ny finoanay izany, fototry ny fanantenanay izany, koa ampitoero anatinay tompo ny teny, ary ampio zahay hiasa sy hanantena ho amin'izany andro be voninahitra izany, dia ny fitsanganana amin'ny maty rehefa iverin'i Kristy anangony izay azy. Okaray io mba hitombo isan'andro san'andro ny fanantenanay ny amin'izany, ary hitombo isan'andro san'andro ihany koa ny fahavononanay hitsena izany andro be voninahitra izany. Angatahanay famelana ihany koa raha toa ka nisy vitanay tamin'ny lasa tsy mifanaraka ny amin'izany fotom-pianarana izay ampitainao aminay izany amin'izao sisa izao, dia aoko ho zanaka feno finoana zahay, feno fanantenana, ary miandry amin'ny mpifialiana ny fiverenany zanakao eny amin'ny raha omilanitra. Dia mangataka ihany koa izay mba ho feno ny fitahinao ao amin'ireo tokantrano rehetra izay nampiatrano izao onjam-peo izao, dia ny fiedananao hitoetra lalandava sy mandrakariva amin'izy ireny, ary izany vavaka rehetra izany dia tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran-tsoa sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Misaotra ray eo. Amen. Antokopihira ranomasina fitaratra itosy. Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tamin'izay nambarabote raha misy tsy mety rirembako zay, fa fantatra zany fanahiko zay sitraka
radio femon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Fifaliana ho anay hatrany ny hanolotra ny sosiny mahafinaritra ao antsika fianakaviana amin'ity anio ity. Fanjaniaina no hanolotra izany ho anao eto, miaraka amin'ny Samy Masinary iantsoroka ny ara-teknika. Ko manasanao ary haritra iaino hatramin'ny farany. Anisan'ny zavatra tena mahaliana sy tiantsika tokoa ny mahita olona tsara tarehy. Ary raha ho an'ny vehivavy manokana ny resahana dia tena mahafinaritra sy tiana ery ny mba manao izay ahatsara io endrika io. Tianay ny mikolokolo izany satria ny vady jerijery hoy isika efa manambady. Ary raha ho an'ny tovavy kosa dia vao maika mahafinaritra antsika ny mikarakara ny bika aman'endrintsika satria tena ilaina izany. Maro isika no liana amin'ny fampiasana ireo haingo isan-karazany mba hampahatsara ny tarehintsika. Tsy hoe ratsy akory izany nefa misy kosa vehivavy sasany izay mandany volany sy ny fotoanany mihoapapana mihitsy ho fikarakarany ny bika aman'endriny. Ary toa tsy mahita zavatra hafa atao izy afa-tsy izay mba hampisongadina azy ihany. Tena izany tokoa ve ny fototra mahatsara tarehy sy hamantarana ny atao hoe vehivavy tsara? Ary ho anao lehilahy, ahoana ny tena hamantaranao fa tsara, mahafinaritra io vadinao io, na io tovavy tena mba mahaliana sy mampandripandry anao io? Torohevitra vitsivitsy ary no entina ho antsika eto mahakasika izany mba hampiarina eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Voalohany indrindra ary vehivavy namako, mba hanananao molotra mandimandina manintona ny hafa dia aoka ho teny tsara sy feno fitiavana no hivoaka avy amin'ny molotra ao. Fa raha amboarinao sy lokonao toy inona azy izy io dia ho zava-poana ihany satria ireo teny mankararina voakany no fahatsiarovana mipetraka ho an'izay nandre izany. Aleo ary ity tenin'ny soratra masiny ity no tanteraka amintsika vehivavy tsirairay avy manao hoe: tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao, fa soavana no nahidina tany molotra ao. Izany no nitahian'Andriamanitra anao mandrakizay. Salamo 5:7 ny 2. Mba hananantsika maso tsara tarehy ihany koa ary dia oka ho izay rehetra tsara eny amin'ny hafa no jerentsika mandrakariva. Dia aza tia mijery ny lafy ratsiny eo amin'ny hafa fa tsy hitondra soa anao noviana mihitsy izany. Vao maika aza hanaratsy ny endrikao sy hampivindavindanao izany. Manoro-hevitra antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra mba hampivily ny masontsika tsy hijery zava-poana izay voalaza ao amin'ny Salamo 5:7 andininy 7:30 dia okantsika hanandratra izao vavaka izao mandrakariva hoe: avolio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Ny Baiboly mantsy dia milaza hoe ny maso ny jiron'ny tena. Koa amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana moa ny alehibean'izany fahamaizinana izany? Alaivo sary an-tsaina ange. Anisan'ny mahafinaritra tokoa ny mijery olona tsara bika. Ho antsika vehivavy ihany ny resahana eto ka mba hanananao bika tsara ary dia zara ao amin'ny tsy manana ny sakafonao fa aza tia tena. Aza tia tena fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray, hoy ny soratra masina. Dia mahazotoa ihany koa manao fanatanjahantena. Ny torohevitra 7 ho antsika vehivavy nefa azon'ny lehilahy atao ihany koa.
mba hanananao volo tsara dia avelao ny ankizy isafosafo sy lalao ny volonao. Azakizitina rehefa manantona anao reny zazy reny fa anotoa azy anie ny fanjakany lanitra. Ny torohevitra fahadimy dia izao: tsaroa fa toy ny zavatra rehetra dia mety mila fanamboarana, mila fantsiana avokoa ny olona rehetra, mila fanavaozana, mila fanatsarana, mila fanadiovana, izany hoe famerenana amin'ny laony mihitsy. Noho izany dia aza manary olona izany ianao. Ny tianambara dia izao: mety hisy ny mania si, eo koa ireo izay nankaleo sy nandratra ny fonao noho ny ara-tsy toetrany, ny fahazaran-dratsiny. Raha manambady ianao dia mety ho nivadinao mihitsy aza nanao izany taminao, ny fianakaviana, ny namana, nefa aza ariana izy ireny. Mivavah ho azy fa hanananao toetra tsara ny fanaovana izany. Ampio izy ireo hiova. Mety eo koa ireo mahantra tsy manana, aza ariana izy ireny. Aza manao ory hava-manana fa ampio izy hiotra amin'ny fiainana. Lafy ny tena tsara ary tena azo hitarafana ny mahatsara anao ny fanananao izany toetra izany. Ny torohevitra fahaenina dia izao: raha toa ka mila tanana mba hanavotra ianao, na mety olo-kafa koa no mila fanavotana aminao indray andro any, dia tsarovy fa hahita izany ianao amin'ny alalan'ireo tananao anankiroa ireo. Rehefa mihamatotra mantsy ny olona anankiray ary ny ahafantaranao fa mihamatotra ianao dia ho fantatrao tsara fa roa ny tananao izay natao ampiasaina, ka ny tanana anankiray natao mba hanampianao ny tenanao ihany, fa ny iray kosa dia natao mba hanampiana ny hafa izay mila izany. Mahaiza izany mandanjalanja. Raha toa ka fitipitiantsika fohifohy izany aloha izay nidresahana teo, ny tena ahitana ny atsara ny vehivavy anankiray izany dia tsy amin'ny akanjo anaovany, na koa ny tarehany, na ny volany, na ny fametrahany volony, satria mety ho tapitra ny vola ary mety ho antitra ihany koa ny olona indray androany, tsy hiverina tamin'izay nanananao azy taloha. Fa ny atsara ny vehivavy anankiray izany dia ho hitanao eo amin'ny masony, satria izany ny lalana anankiray makany amin'ny fo, ahitana ny tena fitiavany marina. Ianao angamba efa nahatsikaritra olona anankiray raha vao mijery anao izy tonga dia maloka na marikivy na miketrona, satria tsy madio ny fony ary dia manimba ny endriny izany, mamotika ny fiainany ihany koa. Izay indrindra na tonga ny tenin'Andriamanitra hananatra antsika mba tsy hanao toa ny Kaina, satria ho Jehovah hoe raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va. Izay ny voalaza amin'ny Genesis 4:1-7. Ao amin'ny mpitoriteny 9:1 dia milaza izy hoe ny fahendren'ny olona mamiramirana ny tarehany ary voaova ny fahatotoany ny endriny. Ny olona endry tsara izany dia miramirana mandrakariva. Anjarantsika izany mandiny tena hoe le vehivavy tsara endry ve asa le adala sy manao ankosoka fotsiny ihany. Tsarovy ary vehivavy namako, fa ny atsara ny vehivavy na ny ety anatiny na ny eny ivelany dia tsy avy amin'ireo karazan-javatra ahositra amin'ny tarehy akory, na ny fanamboarana izay rehetra amin'izay ety ivelany fotsiny ihany, fa dia ny ho tsara avy amin'ny toetra ao anaty ao ny tena maneho ny maha-izy ny olona iray, ny halemem-panahiny, ny fitiavany, ny toetra sy ny fihetsika asehony. Izany ny tena hamantarana ny tena maha-izy ny vehivavy. Ny atsara tarehan'ny vehivavy iray dia ny faharetan'ireo izay nitany saintsika ireo teo amin'ny fiainany, fa tsy miserana fotsiny ihany toy ny aloka. Ny tiana ho lazaina dia hoe mety ho amin'izay tiany hisehoany ho tsara ihany no hanamboamboarany fetsiny,
fa ny mifanohatra amin'izay ny tena toetrany sy ny fiainany. Izay zany le hoe toetra miserana toy ny aloka. Ny mahafinaritra dia izao, miamitombo hatrany hatrany zany toetra soa nanany vehivavy zany, le ny tany saintsika teo zany, ary taratra eny amin'ny endriny sy ny fiainany zany. Ho antsika vehivavy rehetra ary aza mamita tena miseho ivelany sy ny akosoka mandrendrika sy mamitaka. Fa kolokolo io tsara izay ao anatinao dia hanaingo sy hampamirapiratra ny fiainanao hatrany zany. Dia angatao mandrakariva ilay raintsika any an-danitra, hanampy anao hijery lafy tsara ny mandrakariva eo amin'ny fiainana, ary mba hahatonga antsika ho madio am-po sy ho be fitiavana. Oka ny masonao hijery mahitsy, ary oka ny ody masonao hibanjony eo anoloanao. Hoy ny voalaza amin'ny ohabolana 4:5-5:20. Fa fitaka ny hatsaram-bika ary zava-poana ny hatsaran-tare, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ihany no hoderaina. Ohabolana 1:30-7. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Nafinaritra trano ny fiarako taminao. Ary ianao koa mety natsikaritra fa nahaliana le izy. Ny zava-dehibe dia izao, ampiaro ny lesona. Fa rehefa tsy mampiatra lesona antsika fa mihaino lesona fotsiny, tsy mitondra soa antsika izany. Ao anatin'ilay lohateny manao hoe ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika, isika izao. Nandritra ny andro maromaro no niarantsika teto. Tiako ampatsivona anao ny andinin'ny fototra izay atao famerimberina zany isaka ny mianatra lesona. Ao amin'ny Deutéronomia 7:22 misy azy. Deutéronomia 7:22. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara amin'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andediko anao anio,
dia hasandratra Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha miaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao. Averiko indray raha miaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia hasandratra Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao. Deuteronomia 7:22 Deuteronomia 7:22 Efa hitantsika fa manao fanekena amintsika Andriamanitra. De misy fanekena misy fepetra, fanekena roa lafy. Zany hoe manao fanekena Andriamanitra de ianao koa manao ny adidinao, manatanteraka ny anjaranao. Zay no zavatra hitantsika nandritra ny andro maromaro. Karazana fanekena tsy fahita firy ny fanekena mandeha ila. Kanefa Andriamanitra de manao fanekena mandeha ila. Na tiantsika miaraka aminy na tsy tiantsika de zao efa nivoady izy fa hamelona antsika. Arotsany amintsika foana ny orana. Omeny antsika foana ny famelomana, ny masoandro velo sokafany amintsika foana, ny volana ataony mazava foana. Zay le Andriamanitra mahafinaritra. Mamposaka ny masoandro io amin'ny ratsy fanasiny tsara fanahy izy, mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina izy. Efa hitantsika teto ny fanekena mikasika ny famonjena. Fa na de tia antsika ary Andriamanitra de tsy afaka manery antsika. Na de tiany hoe amonjy antsika, hitondra antsika ho any an-danitra azy Andriamanitra, de ny safidintsika kosa tsy mba hidirana. Zay mahatonga ny hoe tsy maintsy hisy olona maro very amin'ny andro farany, satria tsy mba nisafidy ny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Tsy mba manatanteraka ny anjarany izy eo amin'ny fanekena zay ataon'Andriamanitra aminy. Ary izy efa nanaiky fa hanao zavatra ihany koa etsy an-daniny, de modiny tsita iny. Tsy tanterany ny fanekeny. Zany ny toetra antsika olombelona, mora mivadika isika. Manoloana ny fanekena ataon'Andriamanitra na fifanekena maromarina kokoa, de misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika, ny hoe mihaino tsara. Fantaniana mipetraka de ny hoe mba nihaino tsara ve isika, mba nahay mihaino an'Andriamanitra ve isika, ka nanatanteraka ny didy sy ny andraikitsika. Teo ihany koa le hoe mila manome voninahitra an'Andriamanitra isika, ataontsika lohalaharana Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandoavana, fanatitra sy ny ampafolo-karena. Fanomezantsika, famerenantsika, izay no nitahinantsika. Ataontsika lohalaharana ve zany, satria araka ny fanazavana de zao tarafina amin'ny fandoavantsika ny fanatitra sy ny ampafolo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Milaza ny hoe tsara sa ratsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fahafahantsika mandoa, ny fiazantsika manefa, ny anjarantsika amin'ny fanatitra sy ny ampafolony. Fa ianao rehefa marisarisa tsy mandoa ny fanatitra sy ny ampafolony, de efa manao dinga andava ivoaka ny valy ianao zay. Misy ihany koa teo ny anarantsika ny hoe mila mikatsaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Manoloana ny zavatra tiantsika ho atao, fikasana rehetra, de tokony hametraka fantaniana tsika hoe sitrapon'Andriamanitra ve zany. Raha ataoko ty, eken'Andriamanitra ve zany raha ohatra ka afaka niresaka tamiko mivantana izy, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra ny dikany. Apetrao foana fantaniana hoe mety ve zao zavatra ataoko zao. Ao amin'ny boky ny mitondra ny lohateny hoe Testimonies for the Church, ny vehivavy kristianina anankiray mpanoratra boky kristianina, toko faha 3, takila fa 577, de toy zao no soratany.
na oviana na oviana teo amin'ny tantarany tany no nanekeny vaoaka an'Andriamanitra naraka ny drafy ny ampifaliana tamin'ny fahalalantanana sy ny fanomezana ary ny fanatitra dia tanteraka tamin'izy ireo le teny fikasana fa nambinina tamin'ny asany rehetra izy dia araka ny nankatoavany ny fitakian'Andriamanitra. Rehefa fantatra izy ireo izay nolazain'Andriamanitra ka nekeny ny fitakiany sady nanome voninahitra azy izy tamin'ny toetra ny mahatoky dia nofenoana mitafotafo ny fitoeram-barin'izy ireo. Kanefa rehefa nandroban'Andriamanitra kosa izy ireo tamin'ny ampafolony sy ny fanatitra dia natao tsapany fa tsy Andriamanitra irery ihany no norobainy fa ny tenany ihany koa, satria noferan'Andriamanitra ny fitahinana rotsany dia araka ny namerany koa no fanatitra natolotra azy. Mazava ny ambaran'ny Baiboly fa vonjena amin'ny alalan'ny finoana irery ihany sika ary fanomezana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany famonjena izany. Ny fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra dia setry ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy fomba hahazontsika n'izany fahasoavana izany. Zao mantsy raha azontsika vidiana raha teo ny fahasoavana dia efa tsy fahasoavana intsony ny anarany amin'izay fotoana izay. Andao angesika amaky izay voalazan'ny Romanina 4:1 ka hatramin'ny 4. Romanina 4:1 ka hatramin'ny 4. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ho efa azon'i Abrahama raha azantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy hirehirehany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino n'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa dia tsy saina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Eny tokoa. Rehefa mijery ny fanekena roa lafy ataon'Andriamanitra amintsika isika dia sady mahita ny fitahinantsika no mahita ny andraikitsika. Amin'ny alalan'izay asetritsika ny fanomezan'Andriamanitra no anorenantsika ny fifandraisantsika aminy. Ary raha hitarina dia amin'izany no amaritantsika izay ho anjarantsika rahatr'izay. Ny fankatoavana, ny fanompoana sy ny fileferana ampitiavana, izany ihany no marika ahafantarana marina ny mahampianatra antsika. Tsy manala antsika amin'ny fankatoavana ny finoana, fa ny finoana irery ihany no mahatonga antsika ho mpiombona amin'ny fahasoavan'i Kristy izay ahafahantsika mankatoan'Andriamanitra araka izay tadiaviny amintsika. Ry mpiara mianatra malala, mino sy manantena fa nitondra fahazavan-tsaina ho anao indray iny lesona niarantsika teo iny. Mbola manome fotoana anao ny namanao ry Sarandranjatofo dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafa indray. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femin'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.